manolotra ny arahaba tompoko mivaovao misongadina mahakasika ny toetry ny andro amin'izao fankalazana ny fetin'ny krismasy izao dia misy rindrin-drahona na le antsoina hoe front ao atsimo lakan-dranon'ny Mozambika izay antenaina hitondra rotsakorana indray any amin'ny faritra atsimo Madagasikara mandritra ity fety ity. Mitatra miandalana hatraty amin'ny ilany atsinanan'ny nosy moa izay ano any amin'ny farany herinandro. Ho antsika eto amin'ny afovoantany kosa dia hiverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina mety hisy any ny erjika sy na tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny. Raha mahakasika ny maripana indray dia tombanana any evikevoka be mihitsy ny andro amin'ny tapany avaratry ny nosy raha isy vidinany kely kosa any amin'ny tapany atsimo. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina dia andrahona mety misy erjika isina orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina be ny morotsiraka ny fahatra analanjorofo sy ny manodidina ny toamasina. Atorak'izay ihany koa morotsiraka ny fahatra ivatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Andrahona mety arahana orana malefaka ny morotsiraka ny fahatra atsimo andrefana androy ary anosy. Ho antsika eto amin'ny faritra anatiny dia andrahona amin'ny voamaraina fatombanana isava miandalana ihany rehefa misandratr'andro. Ny faritra sisa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny na hibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia azo orana ny any atsimo andrefana androy ary anosy. Azo oram-baratra ny any amin'ny tapany atsimo ny faritra Idiana, ny atitany ny faritra Sava ary ny any amin'ny faritra Sofia, Analanjorofo, Alotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary mety hitatra hatraty Moromany, Matsiatrambony ary Iorombe. Ho antsika eto amin'ny afovoantany sy ny ilany andrefan'ny afovoantany kosa dia hiverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro mety hisy any ny erjika isina tandrifin-drahona indrindra ny alina. Morotsiraka ny faritra Boeny, Melaky, Menabe ary morotsiraka Sava sy ny tendrony avaratra kosa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina amin'ny 5 na 9 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe, Betsiboka, Boeny, Sofia ary Diana. Tafiakatra 2 degré ny any Alotra Mangoro ary eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 3 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana mety ananika hatramin'ny 4 degré raha tombanana ho tafidina hatramin'ny 9 na 7 degré kosa maripana ambony indrindra any amin'ny tendrony atsimony Madagasikara. Raha ny vinany toetry ny andro ny sabotsy indray izany hoe amin'ny krismasy dia voamaraina hisy orana tandrifin-drahona ny any amin'ny tapany atsimo Madagasikara, ny atsimo andrefana, androy, anosy, Iorombe, atsimo atsinanana ary fitovinany. Mety hisy tandrifin-drahona andalo amin'ny voamaraina be ny morotsiraka ny faritra Sofia sy Boeny, torak'izay ihany koa morotsiraka ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Ho an'ny faritra sisa rehetra kosa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny na dia hisy rahona ihany aza ny voamaraina. Ny tolakandro indray dia azo oram-baratra ny any amin'ny faritra Sofia, Analanjorofo, Alotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy, Atsimo Andrefana ary mety hitatra hatraty Iorombe, Matsiatrambony, Moromany ary ny faritra sasany ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Ho an'ny afovoantany sy ny ilany andrefan'ny afovoantany kosa dia andrahona mety arahana tandrifin-drahona indrindra ny alina. Faritra sisa rehetra homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana eo amin'ny 5 na 9 degré ny any amin'ny faritra Menabe sy ny tapany avaratry Madagasikara. Mananika hatrany amin'ny 3 na 3 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny raha toka manodidina eo 7 ka hatramin'ny 5 degré ny morotsiraka Atsinanana. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro ny alahady ary izay dia saika hiverina miandalana aloha ny oram-baratra ho antsika eto amin'ny afovoantany. Azo oram-baratra arak'izany ny any amin'ny faritra Sofia, Analanjorofo, Alotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny ilany atsinanany afovoantany izany hoe ny ilany atsinanany Betsiboka, Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Moromany, Matsiatrambony ary Iorombe. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny ilany andrefany ny afovoantany. Homaina be kosa ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana ny morotsiraka andrefana ary ny tapany atsimo ny Madagasikara. Vinan'ny maripana mananika hatrany amin'ny 5 na 9 degré hatrany ny tendrony avaratra sy ny faritra avaratra andrefana, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Menabe. Eo amin'ny 9 na 3 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny ary eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra amin'ny morotsiraka Atsinanana. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.